tanjon'ity etsika androany maraina izay atao eto amin'ity toerana ity dia ny sensibilisation momba ny resaka cybersécurité satria amin'izao vanim-potoana iainantsika izao connecté daholo ny asa izay ao atao na ny amin'ny sehatra tsy miankina na anaty amin'ny fitondram-panjakana ka ny sehatra misy ny ministerin'ny fanovana sy fampiroboroboana ny aito arakajiny indrindra dia manao an'ny sensibilisation zany ny ministera momba ny resaka cybersécurité. Izay no tanjona voalohany. Tanjona faharoa ihany koa dia ao anatin'ny fametrahana n'ilay tetikasa sy programme an'asa hoe e-gouvernance itsika ny administration électronique dia miezaka ny fitondram-panjakana amin'izao vanim-potoana sarotsarotra izao no ahafahantsika dématérialiser na manao an'ilay hoe digitalisation an'ny fanjakana ka misy orinasa sy olona manana an'ilay traikefa natsoina manampy antsika amin'izany sensibilisation sy démocratisation an'ny resaka e-gouvernance sy ny resaka ny cybersécurité zany. Araka ny hitantsika amin'izao fotoana izao zao ohatra hoe nisy ny programme an'asa nataon'ny fitondram-panjakana izay teo ambanin'ny leadership an'ny andriamatoa Andry Rajoelina filohan'ny République manao an'ireny ohatrany hoe ifokotany ireny zao ohatra. Misy ihany koa ny plateforme digitale momba ny resaka vaccine, misy ny plateforme digitale momba ny fanokafana orinasa. Zany zao dia satonany androany zany efa manao an'ilay listre izahay hoe inona daholo les services publics afaka digitalisena. Cybernetica dia orinasa izy io izay miasa any Estonia ary efa manana traikefa bebe mihitsy amin'ny zavatra ataontsika ato momba ny développement numérique, momba ny interopérabilité ary koa momba ny cybersécurité. Ary ny interopérabilité dia mahatonga ny orinasa publika rehetra eto Madagasikara ifandray aingana, mahatonga ny données koa andeha malakilaky kokoa ary mahatonga koa misy ny hoe sécurité zany amin'ny zavatra rehetra ataontsika amin'ny administration na malagasy. Zay le ataontsika hoe interopérabilité, zany hoe ny données rehetra momba ny olona le mifandray malaky amin'ny ministère samihafa.